Taranja Ekito mandalo eto Madagasikara indray andriamato ny sensei Bernard Labouesse izay manampahaizana frantsay amin'ity taranja ity. Mampiofana ireo mpiatroka malagasy izy ary isan'ny mahazo tombony amin'izany ny ekipa Nisy Femme etsy Miandrarivo Ambanidia. Toy ny fanaony isataona dia mandalo eto Madagasikara indray sensei Bernard Labouesse. Tepana mainty 5e dan amin'ny ekikedy Tokyo eo amin'ny taranja Aikido. Fiara-miasany amin'ny club Nisy Femme ny sampana fitazana Aikido Miandrarivo avy etsy Ambanidia izao diany eto Madagasikara izao ary mizara ny traikevany mampiofana ireo mpiatroka malagasy. En termes d'approche, c'est pareil que le tableau d'origine. Même approche, Shdansky. On l'a vu un instant. C'est lié. De l'autre côté gâchis. D'accord. Donc naturellement, Shdansky, ici, un contrôle, genre, même qu'il en fait. D'accord? On a compris? Donc prenez bien ici le côté gâchis. Là. Si je suis trop loin, il élimine la grille directement. Nanomboka ny alatsinainy teo ny fifanana izay nomeny sensei Bernard Labouesse ka anifarana ho maila sabotsy. Araka ny fanazavana nomeny sensei Lalao izay tompona andraikitra voalohany amin'ny Aikido amin'ny club Nisy Femme dia mila maharaka hatrany ny fivoaran'ny teknika maneran-tany isika eto Madagasikara. Na izany anefa dia tsy adino ny ity manampahaizana frantsay amin'ny Aikido ity ny nizaran'ny traikevany ho an'ireo mpiatroka madinika. C'est vrai que j'anime plusieurs stages chez la Lao Sensei dans l'année et ce stage-là était consacré surtout au placement dans les techniques et surtout le placement par rapport à celui qui vous attaque. Souvent on a un petit peu peur, donc on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à une attaque, au poing, au couteau ou à ce qu'on peut imaginer. Et ici le thème principal c'était savoir se placer et surtout essayer d'apprendre à avoir un tout petit peu moins peur, moins d'appréhension en cas d'agression. Voilà, cultiver un petit peu la paix, la sérénité. J'ai ici une belle progression. Les gens sont fidèles, ils sont, comment dirais-je, ils aiment venir, ils sont réguliers en termes de présence. Une belle progression en termes de poids des hanches, en termes de déplacement également. Et ça fait maintenant pratiquement 10 ans. Et l'année prochaine, c'est une petite nouvelle, une information, on va essayer d'organiser les 10 ans de collaboration avec le SFAM, la Lao Sensei. Et on va essayer de faire ça une grande fête, une fête un peu à malgache, mais pour montrer que l'aïkido s'adresse à tout le monde et peut intéresser tout le monde. Voilà. Mandritra izao fialan-tsasatra izao dia misy ny fampianarana manokana atolotry ny club Nisy Femme ho an'ireo ankizy liana amin'ity taranja ity. Manomboka amin'ity volana ho ity zany a, mandrisan'ilay volana dia manokana cours zay ho an'ny zatovo sy ny tanora. 12 taona hatramin'ny 20 taona eo zany no antokana volana ho ray manontolo zany. Dia amin'ny volana septambra indray a dia cours natokana ho an'ny vehivavy fotsiny. Zay fotsiny. Zay moa zany dia entina manana ihany koa ny fankalazana fa 10 taona sy fama zay atao amin'ny herintaona tompoko. Mouvement ny ankizy zany fihetsehana rehetra izay natao ary ny ankizy koa hita hoe mazoto ary liana amin'ilay zavatra izay atao ihany koa zany anankiray. Fantatra ihany koa fa ankalaza ny 10 taona niarahana tamin'ny Bernard Labouesse Nisy Femme amin'ny taona ho avy. Attention à votre coude. Souvent il est trop ici, et là danger, le partenaire prend dessus. Voilà. Donc vous travaillez les coudes en bas. Le coude en bas, le coude bas possible. C'est les hanches qui font le mouvement.